de normal ny zareo raha azo vady be lehibe raha ndresy lava satria miaravantsika manaraka ny RBC ny fanontaniana mipetraka de hoe moa ve mambahoaka ny TGV tena mambahoaka marina ve ny TGV satria ry zareo no manjakazaka eto amintsika zany hoe ny olona voafidy maro olona voafidy mbahoaka maro eto amintsika dia TGV Irimara mampara daholy de zay ny fanontaniana moa ve tena mambahoaka marina ry zareo ny valiny dia tsy mambahoaka velively ny mampara na Irimara TGV etc fa kosa manana fahefana satria inona ny antony tena hainy le politika tena hainy ny politika eto Madagasikara zao de nisany manana ny maro anisan'ny tenany raha ny fitondrana ny jerena ny resahiny fa zao ihany koa Andriamatoa Andry Rajoelina dia fetsy ary tsy takatry ny malagasy io afetseny satria manino zavatra nataony ny système ampiasainy de zao fanapotehana ny fampianarana malagasy zany hoe atao bado voaka malagasy normal be izany zavatra izany normal be izany zavatra izany mba hafahany manjakazaka mba hafahany manana fahefana de tsy maintsy potehany io fampianarana malagasy io satria raha matsilo tsaina ny malagasy marani-tsaina dia hatakatra ny zavatra ataony hatakatra ny fesevesena izay ampiariny ka zay aloha mitetika voalohany indrindra hoe aleo atao bado ny voaka malagasy mialatsiny fa tsy miteny hoe bado ny voaka malagasy fa zay ny tanjony proof voalohany manamarika fa potehany zareo ny fampianarana de io hoe ahena ny budget ny fampianarana satria hividianana solika anampiana ny jiramany vola ahoana ary zany zavatra zany zany hoe aleon'Andriamatoa fotoa zany manana jiro mazava ny voaka malagasy toy izay hahay ny zaza malagasy tsy hoe kory za miteny hoe aleo délestage foana tsy manino ny délestage io fa tsy zany vahaolana aleo nitady vahaolana hafa izy mba hafahana jiro mandeha de ny budget ny fampianarana tsy anesora fa izany de politika ihany koa zany hoe raha badoitsika ngereo zaza malagasy reo dia vao maintsika anjakazaka satria manino satria tsy atakatra ny avetseny zao ihany koa ataon'Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny mpitondra fanjakana izay tariny ny ambahatra ny Madagasikara ataon'izy ireo tous les moyens ambahatra ny malagasy rehefa mahatra ny malagasy de mora makaina mora manipuler jereo nge reny fividianana reny jereo reny fividianana reny ampiaran'izy ireo vola no nahatra ny zareo ambaoka malagasy omeny izy ireo vola ambaoka malagasy dia mifidy azy zareo de rehefa avy eo azony zareo ny fahefana de inany tsy fina am'izany isika vahoaka avetsena daholo zany tena hoe hafetsena tsy hoe akory ny atoko ny TGV no mambahoaka fa mahantra ny voaka malagasy nampahantraina ny voaka malagasy de izany fahalemen'ny voaka malagasy zany no tsindriany zareo rehefa mandritra ny fividianana hoe ao fomena 10,000 ariary anao de fidio ny Irimara zava-misy zany nandritra ny fividianana teo tany ambany vohitra sy to eny nateto andrenivohitra Antananarivo aza de niaran'zany fanararotana izany de zarany olona azy manana 10,000 mba hafana mahazo indray manokony vary atokon'androany tsy rarahiany voaka malagasy izany 5 taona izany olona hitantana 5 taona izany fa ny vary hatokony androany no mampiasa saina azy ireo ka rehefa omenao vary izy menao vola 10,000 ray alina izy dia tsisy rarahiny an'izay ho avy Madagasikara fa fidiny ilay Irimara de normal ny zareo raha azo vady be lehibe raha ndresy lava satria ny vola no manjaka tsisy TGV na Irimara mambahoaka zany fa ny vola no ampiarany zareo ny vola ny fahefany zareo ary indrindra bado ny voaka malagasy ka tsy afaka hatakatra hoe
ty vola ty ange ka tsy haharitra mandritra ny 5 taona fa zavatra hay an'zareo hoe mihinana aloha androany, mihinana ny akonina androany dia zay aleo fitena ry zareo dia mitrongo indray rapitso mampalahelo zany zavatra izany. Ka ny hafatra amintsika malagasy dia hoe aoka itsika ho tonga saina, mbola tsy tena tara raha izao itsika no hifoha, mbola tsy tena tara. Efa vita ireny fividianana laniny ankamaroazan'ny herimara, tsy maninona mbola misy fanantenana afaka 5 taona indray moa mazava ho azy fa aoka itsika tonga saina. Fa manahy lavitra zao, tena manahy mafy aho hoe ho aizy ty Madagasikara ty satria zao fampianarana potehina foa, zany hoe amin'ny 5 taona manaraka efa bado ihany koa zaza malagasy tsy manam-pahaizana dia tsy hatakatra ny hafizevezena zay ampiasainy. Dia mazava ho azy fa mbola hifidy an'zareo, mbola piara an'zareo vola, fidian'zareo vola ihany koa ny safidy, dia eo foana itsika manao an'izay hoe haly vicieux zay, hoe cercle vicieux zay, tsy miova fa eo foana dia hantra lolandava. Tsy hisy ilay nofinofy hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso fa kany amin'ny farany foana itsika ary hiahantra satria ny vidim-piainana miakatra, ny malagasy tsy manana fahefa-mividy. Dia njaka eto amintsika ny tsy fandriam-pahalemana satria tsy manana koanina malagasy dia andeha hangalatra mazava ho azy. Ny asa tsy misy, tsisy orinasa eto amintsika, mazava ho azy andeha hangalatra ihany koa ny malagasy. Zamanantena, filaminantsaina, fiadanana eto Madagasikara izany ho fijaliana foana. Ianao manan-karena, ianao manan-katao, mitebiteby ianao satria sao hisy fofona ianao, sao hisy hangalatra ny fanaranao. Mahantra ianao, mijaly ianao mitrongo vaovao mana fijaliana. Tia zany fijaliana foana eto Madagasikara, na mahantra ianao na manan-karena. Manan-karena tsy milami-saina, mahantra tsy milami-saina, tsisy fiadanana. Fa dia io aloha zany, tsisy minona afaka atao fa an'zareo ny fahefana dia miandry tsika hoe hanao ahoana ty firenentsika ity. Ny zavatra mampalahelo dia ny olona sahy miteny dia anaovana amboletra, ampiarana an'izao herirehetra zao, andeha gadraina. Tsy rariny ange zany zavatra zany. Ny olona mba maneho hevitra, ny olona mba misolo teran-dro madinika gadraina. Dia akaiza ilay firenentsika raha ohatra ka atao an'izany foana? Akaiza? Mampalahelo, zava-misy mampalahelo. Toy izao hoe ry malagasy, tongava saina fa mbola tsy tara izao, andeha tsika hitambatra, andeha tsika hijoro hatramin'ny farany, andeha tsika hampianatra ny mpiarabelona atsika ho tonga saina. Tsy hitarika olona ikomo andeha hitorona eny amin'ny trésime akory, andeha tsika hijoro, andeha tsika tsy hanaiky lehibenana intsony, andeha hampianarintsika ny manodidina antsika, andeha ho hitanina ny mpiarabelona fa tonga zao ny fotoana hijoroana ahatonga antsika tafavoaka anatin'ny fanagejana izao. Fanagejana ny misy ankehitriny, ka tongava saina re ry malagasy namana, tongava saina hoe Madagasikara raha manana, tongava saina. Raha soa dia samy ten'Andriamanitra ho anao izay mbola tsy manaraka ny chaîne dia manasa anao manaraka ny RBC GTV. Raha soa dia mila velona Madagasikara.